Miarabantsika rehetra indray maro ny toy zavatra tsara mahafaly miabo eo amin'ny fiainantsika no ifampiarabantsika ny hoe arabaina fa nahazo fahasoavana fa tena azontsika avy anefa ny heviteny hoe fahasoavana ahafahantsika manome valiny an'izany fanontaniana izany dia andeha hodiny antsika indray androany ny Korintiana 1:20 izay lazain'i Paoly ny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavana ato anatiko fa efa niasa fantatra noho izy rehetra aho. Rehefa hidirantsika lalina ny tantaram-piainan'i Paoly dia afaka kokoa noho ireo toe-zavatra mahafaly nolazaiko teny am-boalohany no hamaritany hoe fahasoavana. Ny Paoly izay nanao asa ratsy tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, eny tamin'Andriamanitra mihitsy no lasa mahatsapa fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao azy. Raha sahivana mantsy dia ny fofo aina kristiana maro i Paoly mba hanehoany tsy fankasitrahana ny finoan'i Jesosy Kristy. Tsy ankilany nefa dia nataon'i Jesosy Kristy mihitsy izay nihaonana tamin'i Paoly raha iny izy nanao ny asa ratsiny iny. Tsy hanameloka na mahalifatsy no anton'izany fa mba hamonjeny Jesosy Kristy azy ao afaka amin'ny tsy finoany, ary ihany koa hanomezan'Andriamanitra azy ny antsony amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy takatry ny Saint Paul izany fanehoam-pitiavana nomen'Andriamanitra azy izany ka izay indrindra no ilazany hoe fahasoavana satria tsy mendrika amin'ny Paoly mihitsy izany raha olona nenjehany no mindrao fa ny fidiana azy ho lasa mpitory ny tenin'ny indray ankehitriny. Araka izany ary ny fahasoavana dia zavatra tena sarobidy avy amin'Andriamanitra avitrana satria famonjenana dia mendrika ho faty azy fanomezana mahaimaim-pona satria tsy voavidim-bola na voavidin'ny asa izany. Mahatsapa ve isika fa efa niainan'izany ihany koa? Mety tsy nanenjika ny vantana na namono ny vantana ireo kristiana isika fa efa nanohatra an'Andriamanitra tamin'ireo fomba maro samihafa teo amin'ny fiainantsika. Tadio anefa fa ny fahafatesana ny tambiny ota fa matoa isika mbola velona aina tahaka izao ary omen'Andriamanitra anjara indrindra amin'ity taona vaovao ity dia noho ny famindrapony lehibe izany. Raiso ary izany fahasoavan'Andriamanitra izany amin'ity taona ity dia samy iaino ambany fahasoavan'Andriamanitra ne isika.